ny tenay tompoko dia hoe ny komety rehetra zany miankaty amin'ny sehatra fisaorana ny olona tsy nandrotra antsika androany. Ny teninay dia tsy misy ambarafiry fa averina ihany hoe misaotra betsaka amin'ny fananao ireo mitafo ary indrindraindrindra ny angatanay dia ny hitondranareo ambavaka aminay mandrakariva mba hirosoan'ny tafo Sergy eo amin'ny fanarahana Kristy, eo amin'ny fitoroana Kristy tsy amin'ny andro alahady ihany fa amin'ny fiainana andavanandro. Misy zavatra adino kely nolazaina ho an'ny SLK. Isika SLK dia iangaviana raha mpitsonga ho tonga eto amin'ny fiangonana amin'ny roa sy fahefany. Dia ny STK koa torak'izay tonga eto amin'ny fiangonana ianareo raha mpitso amin'ny roa sy fahefany. Eny ary tompoko tsy averina tsony ny fisaorana afaka betsaka amin'izay fa tsinganana fotsiny ko hoe mba nafaly anay nahazo profobe anankiroa zany tonga teto nanatrika nandrotrona nampahery diry arjona sy rado izay sady rahalahy ny tompo fahaterasera be aminay no manalakitra betsaka aminy fa dia nandeha teny nandatety tsy izy rery fa nareo rehetra zay tazako eto ka tsy mpiangolato no zany hoe fianakaviany koa ny olana saina dia isaorana raha teo koa amin'ny tompo no isaorana voalohany indrindra satria mino zahay asamynandray kely tsika mbola fitiaram-panany resahana teto ary misy mitsakotsakoana amin'ny herinandro iny sy volana mihitsy zany. Tsy nampitsangana anareo tamin'ny vao manomboka fa mivavaka fotsiny fa zao kosa dia hitsangana isika marina amin'ny fotoana ary ataontsika kapelanga amba ny inona atao aiza mitendry vamaneny tsisy rerarerako zany ataontsika FF26 dia orinan'izay izy vavaka farany zany. Filana fanampiny fa inona amin'ny roapolo tsisy rerarerako afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany.
sy nobava isotranao amin'izao farany tolakandro izao satria tsapanay ateto ianao ary nanome fifaninana moky fiadanam-po sy praisan-tsaina anay vahoakanao tia isotranao zay ny zavatra rehetra misy teto ary indrindra tia iantso anao mba hitahiry ny amponay izay rehetra voarainay teto tompo ny azonao iantoka fa tsy voatery nakasitrahanao avokoa izay rehetra voalaza ny vavina ny fijery na fihetsika na ny asa ary indraindray amin'ny fifandraisana kanefa mbola horason Jesosy ilay marina dia ilay solovavana eo ankavananao saotra mampamelaka eo ka atolotra ao ny rany tompo malalo ary raha isaraketo izahay dia vasoavana Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ilay ary ny firaisana sy ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina momba nahay tsiraiavy ny rainay eo izany an-danitra ho amasinanao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ho tia mitantany an-danitra ny manay izany saza aminay manalany mikay tahaka ny manalay izay meloko taminay ary aza tole fakapana fa manafahana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary voninahitra mandrakizay